Tena malahelo mihitsy zay raha amin'izao vanim-potoana fahasarana zao no hanesorana na eto satria na ny olona misakafo ety dia tsy dia hoe tsisy toerana hafa ankoatran'ity toeran'ity isakafoanan'ny olona. Voavetaveta ny dolona. Zavatra maromaro no hisaritako ny sainao amin'ity herinandro ity. Voalohany indrindra ny resaka fanendrena filoham-pokotany. Faharoa ny resaka discours PM, discours Prime Ministre zany, ary ny fahatelo mikasika ny discours ny PRRM. Voalohany indrindra mikasika ny fanendrena filoham-pokotany. Filoham-pokotany zany tsy tokony tendrena zany. Eo amin'ny fiarahamonina misy olona foana tsy maintsy misondrotra, tsy maintsy fanta-daza amin'ny fahendrena, amin'ny fahaizana miavaka eo amin'ny fiarahamonina, dia izay no lasa filoham-pokotany. Tsy olona tonga ho azy izany filoham-pokotany zany. Matoa izy tonga ho azy dia ohatran'ilay fitondrana teo aloha zany tendritendrena ahafahana mamey ny lisam-pifidianana. Aoka tsy adinontsika fa ny olona mafeno ny lisam-pifidianana dia filoham-pokotany any afotony io. Ka maninona isika ny tsisy mireagira? Zavatra tokony ho vetivetesina ahasarotiny atsika izany fanendrenendrena filoham-pokotany izany, satria nahoana? Miankina amin'io ny varo hoantsika rapitso. Raha velanao no foana mpitondra toy ny teo aloha dia latsaka foana ny raha atsika nanao no foana mitolona pory tena kianja isika. Satria izao tsy hisy zany ny liberté d'expression imposena ny volonté amin'ny mpitondra, satria na ifiditsika na tsy fidy dia mitovy ihany ny résultat eo. Averiko ihany, izao ny olona eny amin'ny fiarahamonina anao, ny olona eny amin'ny manodidina anao, tairo mifoaza raha malagasy fa misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny eto Madagasikara. Ny fanendrena filoham-pokotany dia témoin voalohany ahafantarana fa mitady hanao zavatra tsy madio ny mpitondra fanjakana anankiray. Aiza ary ny fametrahana ny règle hoe izay mitondra ny atao hoe teteza mita dia tsy mahazo mitondra, tsy mahazo milatsaka hovidiana. Ary raha ohatra hoe tsy izay ny zava-miseho eto Madagasikara fa le mpisolo toerana fotsiny ihany izao fitondrana izao, dia midika izany fa iverina ny rajoelina. Ka mila mailontsika, mila sarotonitsika mifoaza ary malagasy, urgence ity zavatra ity. Faharoa, mikasika ny discours ny PM, Prime Ministre. Hoy izy hoe fanovana toe-tsaina aloha vao fanovana rafitra. Dia hoy izy ao hoe discours na olona tsy hanao raha zany. Matoa mbola miteny hoe olona aloha novaina, fa inona zany ny asan'ny Prime Ministre no ndeha hanova fomba fisainan'ny olona aloha, fa tsy ny asa takiana aminazy no tokony ataony. Enimpolo taona ilay fisaran-tsaina hoe enimpolo taona tsy nisy mpitondra navita nanova ny toe-tsain'ny malagasy teto. Ny ratsy ary ny toe-tsain'ny malagasy. Dia fitondrana manahoana zany ty fanavaozana ity no andeha vita hanova ny toe-tsaina? Raha nitabatabitsika hoe ovay le rafitra hozy izy ny vahoaka fa mamono anay, dia rehefa lasa PM le zoky dia hozy izy hoe tsy manova rafitra zany aloha ny priorité, ny toe-tsainareo aloha ovaina. Ny vahoaka miantsoantso eo ovay le rafitra, dia hozy izy le zoky hoe toe-tsainareo ovaina. Liana be aho, tena liana be aho fantatra hoe mesura tahaka ny ahoana, inona zany ny procédure na démarche ho raisin'ity fitondrana ity hanovaina toe-tsaina malagasy 30 tapitrisa. Tsy logika zany. Aza mora rebirebena fa excuse tsy hanaovan-draha ny fahalalako an'izany tenin'ny PM zany. Raisiko ohatra zany, misy tambomboly anankiray dia lanin'ny omby foana ny voly ao, dia tsy mihinana mihitsy ilay vahoaka tompon'ilay tanimboly. Dia ahafahana mahazo vokatra eo zany, dia inona ny zavatra tokony atao? Tokony volena tsara be ve aloha le voly, satria hoe izay le toe-tsaina tokony hovaina. Volena tsara be le voly dia amin'izay tsisy mampitondraka. Sa ve hoe atsangana ny tamboho, ilay rafitra no hovaina, ahafahana miaro an'le vokatra, ahafahana tsisy omby mandeha intsony eo. Aminà manokana aloha tsy haiko ny any aminareo fa tsy logika ny zavatra tenenina. Tsisy an'izany hoe volena aloha dia avy eo manangana tamboho zany, fa manangana tamboho aloha izay vao volena. Tamboho égale rafitra.
vola égal toe-tsaina. Ohatr'izay no tokony ho fandehan'ny zavatra eto Madagasikara. Fahatelo, resaka discours PRRM hoe tsy afaka ny hanova rafitra raha izao sy ny zao sy ny zao sy ny zao. Tsotra be fotsiny ny fanontaniako hoe raha ny fitakian'ny vahoaka dia hoe ovay io rafitra io, aiza ho aiza le démarche. Rehefa tsy vitanao le manova rafitra, inona ny zavatra tokony ataonao? Fitakian'ny vahoaka, averina foana aza manamaivana ny vahoaka fa nisy mpitondra firifiry mifandimby teo, niarahana hita ny valiny, niarahana hita ny nanjoana azy. Rehefa manomboka mi-ignorer vahoaka izy, rehefa manomboka mitady anaonao foana, rehefa mitaky ny vahoaka hoe rafitra ovaina, dia izay démarche arakin'iny no tokony ataonao satria ianao dia mpanompo vahoaka. Ankoatran'izay zany, raha manomboka mieritreritra ny tenanao hoe tena filoha tokoa ianao, tompon'ny toerana, efa be da be ny exemple teo aloha teo. Ity vidéo ity dia tsy fanoherana amin'ny fitondrana, fa za mijoro ho balizin'ny tolona. Manaonao foana nareo, eto ahiteny. Manao zavatra tsara ianareo fitondrana, eto handoka. Fa ny tanjona dia Madagasikara mandroso ary tsy mivoana amin'izay. Nday rehetra. Ny fikasana mpivarotra moa dia tsotra ihany hoe mba fiara miasa ny hijanonana eto amin'ity toerana ity no tena fanirianay mpivarotra satria efa teto izay nandritra ny 9 taona. Ka rehefa tonga nefa le ohatrao dia hosoloana zaridaina le toerana misy anay dia ny angatanay izay volona ny anatsara. Ny fanatsarana sy ny fitadiavana azo fanarahana dia volona ny fanaraka amin'ny commune, izay ny fanatsarana amin'ity toerana ity. Dia eo koa no mba fijerena ny fivelomanay mba tsy ho potehana. Dia ao koa ny aradrarina hoe jerena ny aradrarina hoe mba mety ve hoe ny voninkazo atakalo fivelomana. Izay mba angatahanay amin'ny commune hoe mba fiara-miasa no fampiresahana dia fanatsarana an'ity toerana ity vonona izay miara-iasa aminazy amin'ny fomba fanatsarana ny toerana. Mahakasika ny toerana kasaina amindrananareo ve mety aminareo sa? Ny toerana kasaina amindrananay tena tsy mety mihitsy satria trottoir zao no hipetrahanay eto dia nefa trottoir ihany koa no amindrananay tery mihoatra lavitra no ity hipetrahanay ity ny toerana eto ary de bordany amin'ny arabe mihitsy zany raha izay hoe afindreny izay. Dia izay no nampatonga anay tsy mety niala teto satria vao maika mana ery arabe moa le olona eny manodidina anay amindrananay ny tena tsy tianay manala anay mihitsy. Ireo zany no tena tsy makasitraka ny vahoakanay io. Tena malahelo mihitsy izay raha amin'izao vanim-potoana fahasarana izao no hanesorana anay eto satria na ny olona misakafo ety dia tsy dia hoe tsisy toerana hafa ankoatran'ity toerana ity hisakafoanan'ny olona. Moa izay koa ny fitadiavanay vola mamelona olona zato ireo, zato eo izay varotra raika amin'ny 20 tokantrano fianakaviana izay to varotra amin'ity toerana ity. Ary izay koa efa nanangana association mihitsy, association ny toeran'ny fikambananay mitoetra amin'ity toerana ity dia mba hiangavianay zany mba hoe amin'ity resaka mbola ao anatin'ny fahasairana ity mba tsy ho kitikitihana aloha izay, mba jerena ny aradrarina sy ny zon'olombelona amin'ny fitadiavana ny asa. Manjary be dia be ny tsy hanasa, be dia be no somera, be dia be koa no sahirana vao mainka miditra fahasairana izay.